Epistily faharoa nosoratan'i Petera, toko 2. Fa nisy mpaminany sandoka teo amin'ny olona, ary izy koa mpampianatra sandoka tahaka izany eo aminareo, izay hampiditra fampianaran-diso antsokotsoko mahavery ary mitondra azy handany tompo izay nanavitra azy. Ahatonga fahaverezana tampoka ho amin'ny tenany izany. Maro no hanaraka ny fanaranam-pony amin'ny ratsy ka ireny no hitenenan-dratsy ny lalan'ny fahamarinana. Amin'ny filanarena maloto sy ny teny mamitaka no hivarotana anareo. Ho an'ireny olona ireny dia efatry ny ela no ny asa ny fitsarana azy, ary tsy matoritory ny fahaverezana. Fa raha tsy navelan'Andriamanitra ny anjely izay nanota fa noroahiny ho any amin'ny elo, ka nafatony tamin'ny gadra tao amin'ny maizina mba ho tahirizina ho amin'ny fitsarana, ary raha tsy namela ny tontolo taloha izy fa namonjy an'i Noa, mpitory ny fahamarinana, mba misy fito mianaka, fony tonga tamin'ny tontolon'ny ratsy fanahy ny savidrano. Ary raha nataony nanjary lavenina ny tanànan'i Sodoma sy Gomora ka noeloiny no horavana, ary nataony ohatra ho an'izay ratsy fanahy aty aoriana. Fa i Lota, lehilahy marina kosa, izay ory dia ory noho ny fanaranam-pon'ny olona ratsy fanahy no novonjeny ho afaka. Fa izany lehilahy marina izany, izay nitoetra teo anivon'ireo, dia nahory loatra ny fanahiny marina isan'andro. Ny fahitany sy ny fandrenesany ny fandikan'ireo ny lalàna. Raha izany rehetra izany dia hain'ny Tompo ny hamonjeny tsara fanahy amin'ny fiezahan-toetra sy ny hitahirizany ny olona tsy marina amin'ny fijaliana ho amin'ny andro fitsarana, indrindra fa izay mandeha araka ny fitarihan'ny nofo ila zava-maloto ka manamavo ny manana fahamboniana. Ireo dia olona sahisahy, mitombo teny fatratra sady tsy matahotra hiteny ratsy ny manana voninahitra. Fa ny anjely aza, izay mihoatra amin'ny tanjaka sy ny hery, dia tsy mitondra fiahampangana hitenenan-dratsy azy ireny eo anatrehan'ny Tompo. Fa ireo kosa dia tahaka ny biby tsy manan-tsaina, zava-manan'aina fotsiny ihany, izay teraka ho fisambotra sy ho famono. Miteny ratsy ny zavatra tsy fantany izy, ho lo amin'ny fahalovan'ny biby izy, ary iarahany tsy fahamarinana ho valiny tsy fahamarinana. Mahafinaritra azy ny velona vetivety amin'ny feno petipetina sy tsiny izy, ary faly mamitaka anareo raha miara-mihinana aminareo. Ny masony dia feno fijangajangana ary tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana. Mamitaka ny tsy miorina tsara izy, zatra amin'ny fitiavana harena maloto ny fony, olona voahozina izy. Efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy ka nivily nanaraka ny lalan'i Balamo, zanaky Beora, izay tia mitambiny tsy fahamarinana. Nefa vao anatra izy noho ny fahotana. Ny boriky moana dia nanao feno olona ka nisakana ny adalan'ilay mpaminany. Ireny dia loharano-dritra, zavona entin'ny tafidrivotra ka tahirizina ho azy ny aizina mikitroka. Fa mandroaka fatratra ny zava-poana izy ireny, ka ireo izay vao mba nandositra ny ala tamin'ireo diso lalana indray no taony ho amin'ny filan'ny nofo sy ny fanaranam-po. Fahafahana no ampanantenany ireny, kanjon'ny tenany aza dia andevon'ny fahalovana. Fa izay maresy ny olona no manandevo azy. Fa raha misy efa afaka tamin'ny fahalotoan'izao tontolo izao noho ny fahalalana tsara an'i Jesosy Kristy, Tompo sy Mpamonjy, nefa voasingotra izany indray ka resy, dia tonga ratsy noho ny tamin'ny voalohany ny amin'izany olona izany. Fa tsara aminy raha tsy nahalala ny lalan'ny fahamarinana akory izy,
toy izay hiala amin'ny didimasina natolotra azy rehefa nahalala izany. Efa miatra aminy ny ohabolana marina hoe ny amboa no miverina indray amin'ny lohany, ary ny kisoa vavy efa nisasa dia miosom-potaka indray.